concernant la situation au pays, je voudrais vous dire que, comparé à d'autres pays, Madagascar ne présente pas du danger. Ce n'est pas un pays à risque. Même quand je viens ici en Inde, quand on était en transit à Nairobi, j'étais vraiment surpris avec les mesures de sécurité qu'on devrait prendre pour contrôler l'individu, y compris moi, qui a rang de ministre, rang de haute personnalité, qu'on fouille et qu'on soupçonne comme un terroriste, quoi. Donc c'est pour dire, c'est un indicateur pour vous dire que à Madagascar, vous n'êtes pas comme ça. On est tranquille à Madagascar, il n'y a pas d'acte terroriste à Madagascar. Certes, on avait entendu auparavant, durant la transition, des mutineries militaires, mais ça a été vite maîtrisé. Izy nanapepo an'le mpanao gazety ndana mianatra zay ny tsy le vovavon'ny olona ao anatin'le izy hoe ino koa ne mba misy fay nefa ianao manapepo an'le mpanao gazety valinao braingina le mpanao gazety sady peponao mihitsy hoe andana mianatra tsy azonao zao tsy hainao zao rafan'ny olona izany teto amin'ity faresam-pitenenany tato anatin'ity fihaonana tapony ty de zao iny ataontsika anaty farango-sosina fa ny tena zava-dehibe amintsika de hoe voapirofonyity vidéo ty fa mifanakaiky ny général Ravalomanana Risara sy ity SK Mélodie ty tena mifanakaiky ary tena miaraka miketrika mihitsy zany ao anatin'le izy tena miaraka ka ilaza izy androany io tsy de haiko loatra fa ohatra zao mpanolo tena le izy manko tena marina tam'le niala ila mihitsy zareo aloha tamin'ny voalohany tena tsy misy le fifandraisana amin'ty ranamana ty ka andrinona ny teo efa voapirofo vidéo mihitsy ty tany amin'ny 2024 tena akaiky le olona ary tena mirepetsapetsa zay zany la de miara manao cravate orange itsy makasika ny raharam-pirenena ao amin'ny ankehitriny hoe raha toka olombofidy za zany an'le olombofidy mihitsy no resako ary za tsy miresaka olombotendry mihitsy ny olombotendry de manaonao foana sy miteniteny foana ary manaonao fahatany zay ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena jereo foana ane reo olombotendry rehetrarehetra reo fa izao ny zavatra ataony zao ny maly iny dia niteny ndray ny olombotendry ingatsay milaza fa nanafatra isika ny FBI rehefa tonga eto tsy isika aloha azava aloha Andriamatotsay tsy isika zay tsy nanafatra an'izany fa tonga de sahianao miteny hoe nanafatra iza na hoe nanafatra ny tenako itsay sy Rajoel Landrinirina tonga de masahi miteny an'izany fa aza tenenay nanafatra isika raha isika ane de vahoaka malagasy rehetrarehetra ny tafiditra ao anatin'ilay izy izay aloha de zay samy teny fa tsy nanafatra an'izany fa rehefa miteny anareo rehefa any amin'le zavatra le mahavoasaringotra sy le manaratsy endrika anareo sy le voninahitra nareo voakitikitika de ampidirinareo isika fa rehefa ianareo mahazo ny zavatra rehetra de hoe izao ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena ngamba kosa nge mazava be zany ohatra ny tafika andrefa tanàna maninona rehefa any amin'ny anina de tetikasany anina dia tanany anina fa rehefa le aty le voatotoina de isika sa tsy mimbokevitra ialana tsiny Andriamatotsay fa maninona ny tsy azo atao enquête parlementaire ny zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena maninona zao solomavambahoaka resana hoe manao enquête parlementaire makasika zao ve nareo de miteny ny solomavambahoaka na ny anatin'ny fitondram-panjakana na ny mpanohatra de miteny nareo le tsy miankina de miteny hoe mefa manomana an'izany zay ary manana voamera makasika izany tsy misy manohitoany any anivon'ny anteny meram-pirenena satria nano ny antony ny olona eny dia mazava fa olona voafidim-bahoaka manana vahoaka ao an-tamosiny fa ianao tonga tsy lera manao fiavony tafara de miteny efa inona moa zany anaovana le enquête parlementaire ka ianao tsy mahatoky ny fitsarana tsy mahatoky itsony izahay aloha zava Andriamato Ravalomanana Risara tsy mahatoky itsony izahay satria ny fitsarana zay napetraka teo iny toa de nidingan'ny Rajoel ane izy iny tonga de namoaka hoe hosazina faran'izay enjana de ty ny Datura sy ny Beladone
asa pitsarana anie zany ataon'zany fa maniny izy tsy niteneninareo raha atao anatin'izay sehatry ny asa pitsarana zay fa maninona ty aminao ianao zay notendrena tsy haiko aloha na efa manao retour d'âge na efa hoe tratran'ny hoe atreo fetran'le taona de fa tokony hipetraka nisy olona ane talohanao teo namanareo e de nolazaina fa hoe marary saina io misy fahavoazana raha tsy io de nailikinareo zao le olona miriaria any miresaka tsara tsy mbola niteny ny mpitsabo na n'olona olo-pirenena to Madagasikara tena marary saina mariny iny olona iny fa aza mavandivandy ohatran'izany kosa rangaha ary aza manabarabara mpanao gazety nisy fotoana ane tamin'ny fotoanandro nisy olo-bavambahoaka le vehivavy tadiditsika le namoaka niteny izy zay tsy mila mpanao gazety maimbielika fa inona ny taorianan'le izy namoaka sary mamoafady izy de io ny anay fialam-bolo mihitsy fialam-bolo zany le izy navoaka fantatry nyzao tontolo zao hoe solom-bavambahoaka io tam'izany fotoana izany zao misitry belona mihitsy voafidy nefa n'zany ianao ty notendrena raha pitsora afaka pisonareo ke tsy eo amin'ny toerany itsony de inona ny ataonareo inona ny ataonao maro anao ve re olona le mitondry reo tadio mazavatsara raha nisy fitsoahana teto Madagasikara ane tadidiko tsara lahady Samuel tena tany anaty kiritrala tany Tomasina tany nihitan'ny olona satria fantatry ny mpitondra tam'izany refa hialy izy mazava be fa tsy maintsy isy mivady aman-jana aloha no entiniko tsy maintsy zay zany ny sakeliany fa tsy hoe sady iloloha izy ny sakelika no hibabo no hitrotrotria ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany mandiny tena ny asa fanaovan-gazety ianao afaka miteny foana isanandro zay koa atao afaka miteny foana isanandro fa mpanao gazety tsy azonao am'izany tsony fa de manomboka zao zany zao de mifandrirotro aza tenenina le ministre serasera koa de mekotsiny tsy hainao le asanao aloha de tsorona ianao tokony ny teny ndray raha mbola teo iarety tena tsapako mihitsy tonga de tsy maintsy napiakapio izy hoe tsy mety zany fomba fiteny zany tsy mety zany fomba firesaky zany fianao ndray ty arina le olona le ministre na tena ikaniriny ndray mampivandravandra le ministre serasera hoe miantso fitonina amin'inona izy nanao ampabe mason'ny fanalam-parakany reny eritreretinareo fa raha nanao fotsiny ary le akibe niondrika ateny bypass le tovolahy nijanona ane ny mpanaraka ny lay mpitondra anareo de samborona de nanaovana fanadiadina zoany tanteraka nefa nanangana kibe izy na ampiondrika kibe anazy zany fa maninona izy ny ataonareo an'izany fa maninona tsy miary be fahatany ny asa fanaovan-gazety fa mampahatsya izay asa izay hoe izao le asa rehefa miteny ianao hoe tsy azo antanina aza miteny misy olona ny afaka antanina misy resaka mombana serasera ny anivony androm-pandrakana rehetra maninona zao hoe andriamatoa tokely justin rehefa antanina hoe manangana an'izao ve nareo rehefa misy zavatra mavaivay atao amin'ny tanàna miteny izy manangana zay ary efa mitsangana io commission io anao fanadiadina maro isan-karazany toy izao sy toy izao ary mizotra io zany zao ampahendrena fa ianao tonga de mampiakapeo any amin'ny tsisy dikany rehefa mitambesatra le taona rehefa tsy hay le izy de antsotra miteny satria ianao nitendrena teo ianao nge mitendritendrena ohatra mitendry piano de tsofina ohatra mitsoka farara rehefa aveo ny olona akaiky azy ary le sorony teo am'le toeranyko voamay fa ianao fa inona ianao fa aza manabarabara ny asa fanaovan-gazety mba ifaelaela ny tena ny antsehatra tamin'ny asa fanaovan-gazety mbola tsy tojon'izany aloha tsy haiko no faelako koa ngamany hoe 5 taona nanao an'ity fa raha teo amin'ny toeraka le asa fanaova de nitsiko mihitsiny fa izy ianao tsy azo antanina ianao zay olom-botendry ny any amin'ny asa fanaovan-gazety de tsy misy retirety mihitsiny fa mbola mitohy foana ny asa fanaovan-gazety fa le nareo nge tapitra eo efa tapitra tamin'le anao le mahazandary anao nge de tapitra amin'ny fiapitoam-piasana de tapitra zany ny anao fa noho indray anao le mahay mikopakafo dia afo mbola vo midongidongy mbola manetroka be de raha nalasantsy de nyrehatra de zay nge no natongavanao teo fa tsy hoe ny atao fotsiny no any zavatra mizana be tsy trindrinila hoe andoa le olona apetraka eo olona lany vahoaka malagasy fa tsy olona nitendritendena ohatrany reny de lasa le any an'le mpitondra ny afa baraka za zao de raha teo an'le toeran'le mpitondra le hoe radio landriny irina nanonoko tena hoe inona koa zany tenen'ny ravalo manana risary zany fa izy taiza teto izy mbola nisy koa tao any anivon'ny
ministeran'ny raharaham-bahiny tamin'izany tadidiko le raha mato zay za moa efa laza teritra lany teny hoe miverena ianao zoko maro jana fa misy oatra mampimety zany io mbola niantsika vaovao fa nyteny le olona atao hoe na hitomany eo ary nareo tsy maintsy hiteny a zay ny tenen'le raha mato aiza izy zao ny afarany ny teny tsy atao lava re olona mamerina azy ny sarotra ao anatina sihatra toy itony aza miteny ny zavatra tsy tokony ho tenenina rehefa mbola tianao le toerana de asoy aloha zay olona nanendrenao teo mazavy zay tsy atarany any amin'ny solobavabaoka sasany raha ohatra raha isika atao boribory tafady tsy ajalany reny manao an'izany manana loko politika ane reny fa nanara-dreny rano izy manana loko politika ane zany loko menamena be zany anatin'ny freedom fa nanara-dreny rano izy satria ato aloha miara-mihinana aloha zaoko fa ny zavatra zay misy zay ambaranao amin'ny asa fanaovan-gazety za zao na tonga tampika eto arena tonga de manasanao mihitsiny ao anatin'izany na ifandonda tabatra eto ary tsika tsy miady fa ny ady raha ohatra hiady ohatra misy tatami eo ho an'ny karate sy ho an'ny judo misy ringy eo raha ho an'ny kickboxing sy ny boxe anglaise fa ny atsika miresaka de mifanazava amin'ny raharam-pirenena to Madagasikara za raha miteny de miteny amin'ny maritsotrany hoe lay asa aza ambanina le asa tsy nisy nanamban'ny asanao mihitsy zay mipetrahanao teo hoe lany efa fantatra nefa lany olona neny izao fitondran zao de natsonany ianao mba milazay anao izy mba olona nareo olona rehetrarehetra reo ne tsisy manaraka anao tadidiko tsara neny resaka natao ampamoaka resaka momba nytenenivony zandarmerie pirenena zay nisy anao tam'izany fotoana izany miteny mihitsy ny so ihany izy fa lasa retirety fa tena tsy mamely taty de mbola tsy tonga saina ihany ve ao anatina sehatra ohatran'ireny de inona ny zavatra misy zany raha pitso rafaka pitso tadidiko tsara mihitsy ny ady teo amin'ny fizihena tam'izany le fampitifirana faty amin'ny vazaha zange teo mbola perinasy ianao tam'ireny teo mba tsy lazako ny zavatra zay nyresahanao teo fa ny zavatra zay misy hoan'ny ankehitriny zay mihitsy ny teneko amin'ny tonoronasy itony za rehefa tonga am'le fotoanan'le hoe de isotroronoa de aloha isotroronono tanteraka aloha hijanona am'le asako am'izay atreo zany mifetra fanaovako am'le asa fa tsy hoe de mbola izizo eto foana tsy misy an'izany lasa tsy manana ny toerany tsony ny tanora zay mena sehatra tsy haiko nahazon'ireny olon-dehibe reny misy olona mbola manana ny sehatra tokony hampandroso an'ity Madagasikara ty lasa donginareo dinosaure misy olona tokony apetraka avahan'ny olana eny anivony ateny mera isan-karazany lasa bahananareo efa misotronono efa mipetrapetraka any de atsona tampoka andray de manao fiavony tafara de manao teny tsy voahevitra raha miteny zao zahay eto so ndre de misy miteny hoe ao anatin'le asa fanaovan-gazety ianao nge raha miteny zao androany zay isan'andro san'andro eto miteny foana de zay ray reraka eto satria manohitohana an'le asa fanaovana izahay tsy mbola nanaratsy mihitsiny an'izany olona zany na tamin'izy mbola perinasa na tamin'izy am'izao fa amin'ny amikehitriny zara mbola tsy manaratsy fa miteny fotsiny ny zavatra zay misy hoe akosany efa sangy mihoatra aloha zany raha valo manana risara apetrona ny tokony ho izy afaka nyteny fotsiny ianao tsy afaka mamaly an'izany vitany point tapitra fa tsy naverimberina le izy tsy hainao mihitsy zany ianao ndre ve ny ampianatra le izy aiza raha ny tokony hianatra ainao ve le asa raha hainao le asa maninona anao tsy nanao asa fanaovan-gazety mihitsy ohatra ny mampalahelo le toe-tsaina fa amin'ny fotoana zay mahamety anao sy amin'ny fotoana zay mahafaka anao mba ila zao maro jaona raha tiany vahiny atao amin'ny Cool FM raisiko atanandro eto ianao de apotrakytsika eto daholo ny zavatra misy rehetrarehetra na ny zavatra tsy ampozonao raha antaniko tampika eto de hitanao le izy hoe taizany nafantarako an'izany ny asa zany ao anatin'ireny izay fanontohinana fanaovana tsinotsinona ny asa no hoan'ny rehetra io matonga mipetraka eo ny mpitondry nisy olona nifidy zany tao arinany tsy fantatra hoe zao isan-jato de mipetraka eo izy teny eo ambany rehetrarehetra tsy maintsy misy ny hevitra ny tsy hitovizana
fa fanarahana tsy maintsy manaraka zay fitsipika eto raha vao miopefy ianao tsy maintsy raisy mpitondra zay mifanandrify an'izay fa eto amintsika ihany ao misy fanadiadiana sadasada ohatra ny hafahafa raha misy olona voasambotra eto averimberiko foana raha voasambotra ia anaovana fanadiadiana ia tsy maintsy miteny izy raha ohatra izy ka hoe tena manao viveriny ihany de izy tsy teny mihitsiny izy sy teny aho izy sy teny a afa indray raha andriana solony haiko sy teny président ny union africaine de judo sady président ny comité olympique malagasy sady filohan'ny mpanohatra ny anivony anteny mera-pirenena no solombavam-bahoaka casquette fils zany honorable afa indray zay fa rehefa ianao mametraka an'le sehatra anankiray hoe ity le olona de mametraka an'le zay nge le teneniko teto foana ho anareo mpitondra tsy olona ny olana eto amintsika fa rafitra apetrao amin'ny tokony ho izy le rafitra afaka atao nge manao valy teny anaviny hoe rehefa anantaniny ianao de tsy ao anatin'ilay eritreretiko aloha zay fa aloha zavatra hafa no resahantsika naninona nantanina ny mpitondra am'izao fotoana izao raha joelandrinirina hoe mbola tsy niteny an'le marina mihitsy izy tam'izao fa farany an'izay vao navoaka ny daturasi beladonna fa naninona tany aloha izy nantanina tsy niteny mihitsy mbola tsy fotoana zao de afaka nanao an'izany eny olona ataontsika raha eo amin'ny taona zandrinao aiza sy aiza zany taona zany anakanao any reny de izy ndray ve no verina fa marantsaina no ianao miala tsiny fa zay le teneniko hoe ato amintsika rehefa tapitra ny fepitoana ho anareo mitondra nareo moa efa tsy manana olona de zay koa nge ny olana am'le izy tsy hitaitsozy apetraka izy any apetraka etsy miantso aty ampitondra nareo satria aty am'le fianoerana misy tanora vonona sady mahavita ary afaka mahanyala sahirinao ny vahoaka fa tsy atsonareo satria inona ny antony mahay lavitra inonareo izy eo amin'ny fampandrotrona ty Madagasikara ty raha sika sary aneritreritra zao Ibrahim Traoré izy tsy nanao makety rapito apioarina amin'ny radio landrinirina tsy nanao makety izy fa tonga de napetrany anao an'reto tranon'reto ao be deaibe jereo tsara ny zavatra vitany manao trano be deaibe izy anao an'reto lalan'reto ao be deaibe tsisy makety io fa eto amintsika raha makety aloha de voalohany radio landrinirina sy le hoe manao an'ity de atomboka kely mavita 1 kilometatra ny lalana lefa nitanjona de miala ny toliary para tonga any antsiranana lavitra ane zany izoto ny navita an'izany teto Madagasikara de ianao iteneno trampody ranga vita amin'ny vava ny sisao vita amin'ny tenda fa aza atao an'izany ranga le raha-pirenena kosa ranga fa mahamenatra rehefa mba manao zavatra de atomboy ny verintsika eo anatin'le fanadiadiana rehefa misy fanadiadiana apetraka eto Madagasikara atao fanadiadiana raha nao viveriny any izy tsy teny mihitsy fa raha manohatra raha hiteny am'izay izy de hiteny izy hoe manana namana ibe de C de Y de Z de rehefa voaroro reo olona voatonony reo de jereo tsara ny fandehan'ny tantara tsy maintsy miditra aloha aponja vojo maiky reo olona rehetrarehetra voatonony reo de mandeha am'izay fanadiadiana de noho ny tsy ampy mivesatra ny ampanganan'ny C de araha maso izy noho ny tsy ampy mivesatra anenjehana ny Y dia afahana madiodio izy fa noho ny mivesatra anenjehana ny ASB kosany de miditra aponja izy tia saziny tsy izay ve no izy miara manaiky an'izany rehetra fa maninona andriana ary soro mivozina nanonona ny radio landrinirina zara zao le raha aza veriverezina ny zavatra fa ranga zay aza mody asiana hoe ty misy datura de ty misy beladonna aza rebirebena an'izany ranga zay raha ireny no nafady tamin'ny fotoanandro tam'izay nianatra ngambe efa navadika impito ambe folo ny tenako satria anisan'le manao bapampa manao kilalao aty amin'ny andron'ny radio landrinirina le izy lasa mahafaty re olonako mahampime ny zavatra zay misy zany am'izay raha-pirenena ity raisa-pirenena tandrema raha so avoaka le MBA eo le FBI eo ny anaranareo de aloha aza tapenam-bavy izy ireo tady mazava tsara koa fa raha tonga eto reo tsy tonga mandeha bojo FBI zany haitsika misandany zany tsy hoe Santaratovonarivo akoriny mievina izy zay fa misandany ny atongavan'izany eto de mety itenydray tsika fiaraha-miasa am'izao zao
fa solika nitondrana n'izany koa nga mandeha rano nga izy io ny rano ary rehetra fay rano misy zavatra be dehibe zany tokony alalininy eto Madagasikara misy zavatra be dehibe tokony ahitsy eto Madagasikara am'izao fitondram-panjakana zao tsy haiko na mavita tournazy na filma impiry zay nareo de misy auteur sy compositeur sy manao scénario foana isan-kerinandro hoe ty indray zao film lalaovitsika de izany tena rôle ao anatiny am'ty indray mitoraka ity aloha de reto de am'ty indray mitoraka ity indray ity de samban'izao tsika rehefa niteny teto eritreretintsika zay ile niteneko foana tsy maintsy hiteny hoe tsay amin'ny farany niteny izy zao iny maly iny satria zay le inona ny antony fahanginana lavabe hoe misy andraikitra anie nanendrenanao eo hoe no tendreny ianao de ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany iny tokony anatintsika ala-peritretan'ny tsirairay zany mamerina an'izy hoe inona ny tena zava-misy marina fa tsy hoe akory ny misy zavatra mahavaivay io zao de jereo tsara za tena mivavaka eto ara eo Andriamanitra io mamaly vavaka io mijery midiny io fa tsy mijery miakatra ina tsony moa jery miakatra nga nga misy nenina tsony izy ao an-danitra ao fa tsy maintsy mijery izy midina de hitany daholy fa itsika indray raha te hijery zao hoe ahoana re mba hitako an'izany any dopay zany asio fitaratra be eo amin'ny lanitra eo de mijery ianao de hitanao eo ioko ny zavatra tianao resana zany ao anatin'ny rafitra eto amintsika tsy manaraka ny tokony ho izy intsony de rehefa misy zavatra mahavaivay jereo tsara ho any amin'ny firenena hafa any tsy maintsy aenesatrika feo indray hoe nisy bolongambola mena zao taonina indray ho ny tratratraty ananina misy biby indray ho mananaina zay tsy misy afa-tsy ao Madagasikara ny trambikina tonga de tonga taty ananina ny kely fandeha indrindra sady tena hoe ela vao tonga amin'ny toerana ray ny sokatra ahoana re olona ny ahatongava ny sokatra ny Tailandy lasa tena faran'izay miery mandeha indray zany izy raha ohatra ka parasy iny de nandeha tany anatin'ny patalona tany anatin'ny akanjo de tonga tany de iny fampitika de mba nitaingina avy ao koa zany parasy zany fa le zavatra hita maso be zao misy bohino ndreo 777 anaky 5 ny olona mahita ka minitsy mijery no heverina fa ho jamba ary ny olona manatsofina ka tsy meno no heverina fa marenina raha ohatra nareo tafiditra ao anatin'izay de tsy omeko tsiny fa raha mbola manana izay feo fieritreretana zay mitenena fa aza de miteny indray raha pitso raha afaka pitso hoe de eniko indray ny etaetany vahoaka malagasy